tamin'ny ady lehibe faharoa nga mitsaiko na voalohany faharoa namono Hitler anazy iny tamin'ny ady lehibe faharoa. Zava-doza mihitsy anie. Anjarantsika ny mieritreritra amin'izany saretrarehetra zany hoe tsy mamela masana io Andriamanitra Abrahama io rehefa tena tezitra, ary tena tezitra izy zao satria ahoana moa ny anarany kosa raha natsoina hoe Iayavatany aloha tany. Ary zareo ary rehefa mira dia manao hoe Alleluia, dia zany ihany anarany Iayavatany dikan'izay. Ahoana moa lasa miova izy tokoa hoe lasa hoe Allah, lasa hoe Jehova, lasa hoe Yahvé. Ahoana moa natao an'izany kosa izy? Tena tsy mety kosa anie zany. Ary profon'izany tsy misy afaka hafahotana ny olona. Nefa ny eo Andriamanitra io tsy tia amin'ny fifaliana lehibe indray no azosoana rahatokatrantsika ny amin'ny zaon'io zao a. Ny ambasadera ny Yahosoa Elia no mandroso atotokatrantsika mitondra ny fampianarana anarana faharoa indray tsika ny amin'izao fotoana izao. Dia amin'ny firavoravona lehibe no iarahantsika indray ary miarahaba manokana ny dada malalaka Yayavaza izay mampitondra an'izao teny izao a. Ary miarahaba manokana koa ny Yahosoa izay tompony fampianarana koa izay avy any amin'ny dada mala Yayava ary dia voninahitra ho anazy menaka. Dia mamerina ny fiarahabanantsika rehetra totokatrano tena koa ny ambasadera ny Yahosoa Elia no mandroso atokatrantsika indray ny amin'ny Timotea. Dia mamerina ny fiarahabana an'izay rehetra mbola tsy nahiny ihany koa zany a. Dia samotahiny Yahosoa daholo. Narana faharoa ny fampianarantsika ny amin'izao ny izao ary mitondra ny lohateny hoe ny anaran'ny Yayava dia novain'ny olombelona hoe Allah. Noho izany Andriamanitra ny Silamo izay alaza ao any tsy malala na hoe Jehova ho any Andriamanitra ny protestanta ny dikan'izay, ary hoe Yahvé ho any Andriamanitra ny katolika ny dikan'izay. Fa maninona moa zany izy io no novaina? Izay zany ilay resatsika. Dia hatrany manome valiteny ary hoaverimberiko ity valiteny ity hoe nanararoatra ny atezeran'ny dada Yahva ny olombelona satria rehefa nanota ireo zanak'Israely ireo dia nanararoatra an'ilay atezeran'ny dada Yahva izay nisy teo amin'ny zanak'Israely ny olombelona. Ina ny antony? Satria ny olombelona rehefa nahita hoe tezitra dada Yahva tamin'ny zanak'Israely izay nanota teo anatrehany dia nandray fanapa-kevitra dada Yahva hikapoka sy hamely ary hamono an' zareo ary hisaraka amin'ny tanteraka. Ary nanomboka teo dia tsy nisy nafantatra ny dada Yahva intsony ny zanak'Israely. Eny fatrany amin'ny anarany aza tsy fantany. Ka rehefa tsy fantany moa ny anarany izany dia mazava ho azy fa tsisy mahay intsony. Ary rehefa tsisy nafantatra intsony ny olombelona dia nanomboka teo amin'izay dia namorona ny anarany amin'izay ny olombelona rehetra rehetra. Tao ny katolika romanina nanomboka namorona ny azy koa. Tao izany ny silamo namorona ny anazy koa. Silamo dia tena nisy namorona boky spesialy ho an'izareo mihitsy izy. Izay no nahatonga nanome an'ilay daty hoe raha ny fivavahana silamo ange ka taty amin'ny taona +600 taoriana l'an 0. Nefa ny bokin'ny Israelianina bokin'ny Jiosy dia efa tany amin'ny -1900 tany ho any zany. Chiffre approximative moa zany fa zany hoe milaza ny mahatranainy azy. Ny bokin'ny Mose zany dia efa tany amin'ny taona -1500 -1400 tany ho any. Chiffre approximative daholo zany zany hoe daty manakaikaiky ny maro satria fa ela loatra izy dia tsy hita intsony ilay tena hoe précis, tena daty précise mihitsy. Ka eo amin'izay sary izay dia milaza amintsika mihitsy fa efa boky efa taty aoriana daholo zany ny boky misy. Raha antsika ny katolika romanina dia tany amin'ny tany amin'ny -100 tany ny tena nanjakanjakan zareo tao amin'ny fahatry Israel. Nanomboka nanjakazaka izy dia rariny zareo raha namorona
ohatran'izay koa ny protestanta koa namorona ny azy izy tateo riny elabe tatiko izy mba namorona ny azy zany hoe samy namoromorona ny azy teny daholo zany nanararoatra ny fisarahan'ny dada Iava tamin'ny zanak'Israely satria tsy nay niantso an'io Andriamanitra intsony ny olombelona de teo le fanararotana ilay olombelona israeliana zay resako zay tsy afaka niantso ny Andriamanitra ny satria ny atamin'ilay Andriamanitra ny Iava de nanararoatra daholo namorona anarana ny olombelona ary indrisy tonga hatrany amin'ny namorona boky mihitsy ny aza de samy nanao ny azy zay ka ho azavaiko amintsika tokoa hoe tena nisy ve zany hoe tena tezitra marina ve tamin'reto zanak'Israely dada malaria Iava ary vokatra an'izay atezerana izay dia nisaraka taminazy dada malaria Iava rehefa nisaraka taminazy dia lasa tsy fantatra intsony le anarana daholo jerevantsika ary ny soratra masina jerevantsika ary ny soratra masina araka ny voalaza ao amin'ny tadiavaka ampitetsika zany teknisiana sady manolotra manamboatra ihany nareo ao anatin'izany sary tetra zany araka ny voalaza amin'ny boky ny Isaia toko voalohany misy angeny tao jerevantsika voalohany Isaia toko voalohany mikasika ny amin'ny hoe ny atezerany dada Iava tamin'reto zanak'Israely reto zany raha mamety zany de mba somaraiketsaka kely zay ao mety tsara Isaia toko voalohany de vakitsika manomboka amin'ny andininy faharoa avy hatrany zao ny vakitsika zany hoe eto zany tsika de ahitany atezerany dada Iava tamin'ny zanak'Israely ary nanompo andriamanikafa ary zareo ka zay mihitsy natezitra ny dada Iava ary nanao tsy mety izy zany hoe niantso andriamanikafa reto israeliana reto ary nisarahany dada Iava de lozika be zany rehefa niala tokoa dada Iava dia miverina tamin'le andriamanikafa natsotsomo zareo izy ary hafa ndray koa no niditra teo any hoe tena mampalahelo mihitsy ny sara mitranga amin'ity olombelona ty fa zay no tonga antsika nanomen'le daty mihitsy ny ambassadeur ny Elia hoe ity nge ny daty de jereo tokoa fa tena nielanareo le anarana mahafaka amin'ny fahotana satria mantsy ny tena marina io Andriamanitra io tena tsy tia fahotana izy ary tena halany mihitsy nyzany fahotana zany tena tsy mety amin'ny mihitsy zay teny zay aloha vakitsiro nisy atoko fa 5:10 anomboantsika anazy aloha amin'izay resaka fahotana zay hoe tsy mety amin'ny mihitsy ny fahotana io ka raha ianao zany mpanota ny fivavahanao miteraka anao mpanota ohatra mpanotanao rehefa tsy Iava ny antsoinao de fa mpanota ianao raha vao mitenina hoe Andriamanitra Abrahama ny Andriamanitra anao ka tsy Iava no antsoinao de mpanota ianao satria io ny original natsoiny Abrahama ka raha misy olona manova an'izany de efa tsy Andriamanitra Abrahama miaraka aminazy lozika be nge zany na ianao koa recomprendre zany hoe i Abrahama kosa ve tany amin'ny lamoiny 2000 tany ho any no nisy de izy niantso hoe Iava tao anatin'ny bokin'ny Israely any de misy ve olona mamorona boky hafa teorian'ity de mamorona anarana hafa izy miteny hoe Andriamanitra Abrahama ihany no antsony ahoana moa ny ampitombona an'izany kosa ny aminao na ianao nge de micomprendre hoe tsy marina ty sary ty ka noho ny amin'ilay tsy fahalalànareo no mahatonga ny Elia mampianatra ankehitriny hoe jereo amin'izay ny marina satria Elia ny raha namonjy de tonga hamonjy ary tena hamonjy mihitsy ary manoro hevitra nareo mba ho voavonjy nareo nao vaketsika nisy atoko fa 5:10 andininy voalohany sy ny faharoa rahantsika mijery tsy mamaky voninahitra dada Iava sy Osla endro ny tanany Iava tsy foy fa mavonjy ary ny sofiny tsy lalidalovana fa mary fa ny helokareo ny hevitra mampisaraka anareo n'Andriamanitra reo ary ny fahotanareo no mampiafina nytavany aminareo ka de tsy mihaino izy io zany ny mazava-be ny tena Andriamanitra fa io Andriamanitra io de tsy mihaino ny mpanota novinovina ary tsy mety mifandray amin'ny mpanota ary tena alany mihitsy ary mandingana mpanota mihitsy ny ary moa izy io nketsika jery tena Andriamanitra fa de ho arantsika araka an'izay mihitsy izy hoe araka ny bokyny mpaminany dao jerevantsika ndray jery toko sy andiny hafa ndray tsika tsy aloha hijery kely anankiray tsika aloha satria mampianatra de tsy maintsy manomena reo kotsiny hoe koa misy tenty mba ho jerevantsika ao amin'ny Jeremia toko 1:10
andiny fahasivy sy ny fahavalo Jeremia 9 ka hatramin'ny 18 Jeremia 16 dia 9 ka hatramin'ny 18 16 voilà metsika hijery an'ity teny ity ndre Jeremia 16 9 ka hatramin'ny 18 fa izao no lazainy avahy io zany le hoe teny milaza mihitsy ny hoe tena tsy manaiky zavatra tsy mety io Andriamanitra Abrahama io ohatra lehilahy ray manambady anankiroa na telo na efatra na dimy na folo na roapolo na telopolo efa fahotana zany amin'ny Andriamanitra Abrahama io satria ilay mpaminany faran'izay ny raha izay Israely anina satria hoe miaino ny tenin'ny mpaminany nareo dia ny mpaminany Israely anina farany dia ilay antsoina hoe Yahoshua mbola ampianariko antsika mihitsy moa anaran'ny Yahoshua io koa fa io ny mpaminany farany tsy Jesosy zany ny anaran'izy io na Jésus non c'est un faux nom zany anarana diso zany anarana grika zany tsy mpaminany Israelianina zany Jesosy zany any amin'ny grika azy zany Andriamanitra ny grika zany fa ny mpaminany Israelianina farany Yahoshua no anarany zay ary zay Yahoshua zay mihitsy no namoaka fanambarana mihitsy ny hoe aoka ny lehilahy anankiray anambady vehivavy anankiray ary aoka ny vehivavy anankiray anambady lehilahy anankiray fa zany ny didin'io Andriamanitra iayavah io zay raha namboarina ozy ny olombelona dia lasy vavy ny namoronany azy ary lehilahy ray manambady vehivavy ray kaona moa zany nareo lasa manambady be diabe zay ny tenen'ny mpaminany farany hoe ary tsika tsy maintsy miaino ny tenin'ny mpaminany Israelianina tsy mahazo miaino ny teny ankoatra ny mpaminany Israelianina satria mpaminany Israelianina no henoina am'izay antsika rehefa aveo fanao tselo hiditra amin'ity le Jeremia 16 3 Jeremia 16 9 ka hatramin'ny 18 fa izao no lazainy avahy tompony maro Andriamanitra ny Israely indro atsahatra amin'ity tany ity eo masonareo sy amin'ny andronareo ny feo mifaly sy ny feo miravoravo dia ny feon'ny mpampakatra sy ny feon'ny ampakarina mandeha makany amin'ny Israelianina zany le teny satria tezitra be dada iavahy dia tena ho atsahatra eto amin'ity tany ity izy eo masonareo ny feo mifaly sy ny feo miravoravo dia ny feon'ny mpampakatra sy ny ampakarina ary raha ambaranao amin'ity firenena ity zany dia zany teny rehetra zany ka hoy izy aminao hoe nahoana moa iavahy no milaza zany loza mafy rehetra zany hamelezana anay fa inona moa no heloko anay ary inona moa ny fahotanay izay nanotainay tamin'ny avahy Andriamanitray dia ity ny valiny lazao amin'ny hoe noho ny nafoizany razanareo ahy hoy avahy sy ny nanarahany Andriamanikafa sy nanompoany azy sy ny ankofany teo anatreny ary nafoizany ahy ny tsy nitandremany lalako ary ny tenanareo koa ary nanao ratsy mihoatra noho ny razanareo zany hoe sady manompo sampo manao tsy mety zany fa ianareo aza samy mandeha araka ny ditry ny fo ratsinareo avokoa ka tsy miaino ahy ena ny hitranga ao amin'ny andininy 17 ary ny faketsika lehina le hitranga ka dia horoahako hiala amin'ity tany ity ianareo ho any amin'ny tany izay tsy fantatrareo na ny razanareo any no hanomponareo Andriamanikafa andro aman'alina sady tsy hamindra fo aminareo mihitsy ny ahy zay ny zavatra navady vokatry ilay izy nanompo Andriamanikafa dia nivadika tamin'Andriamanitra dia tezitra io Andriamanitra io noho izany raha vao iayavah no anarany dia io iayavah io tsy tia Andriamanitra fa fangaro aminy ka hovanao ny anarany rehefa hitantsika zany fa iayavah no anarany a dia tsy azo atao ntsony miantso hoe alahy satria izay ny Andriamanitra Abrahama tsy azo atao ntsony miantso hoe Jehova tsy azo atao ntsony miantso hoe Yahvé ny katolika romanina sy ny protestanta hoe fa nanalan'izay anarana zay ary ny aika izy fa diso ny anazy dia samy misy zany tonga saina zay mbola tsy mety ho tonga saina fa mazava be ny ilay teny zay na tonga antsika nianatra n'ilay lesona tamin'ny voalohany hoe iza ny anaran'ny Andriamanitra Abrahama ka raha vao diso io anaran'Andriamanitra Abrahama io no ovainao zavatra hafa efa mpanoty ianao raha vao niantso hafa ianao zany dia efa klasy mpanoty ianao tsy azo lavana zany fa teny marina ange zany
Rehefa tsy mino dia andany hoe no tsara le fampianarana larana voalohany fa ho fampitohy motsy ny voalohany sy ny faharoa. Izay no mahatonga ny Elia manoro hoe teto no natonga anareo nanova an'io anaran'io, izany hoe nisy nanararoatra ilay zava-nisy tao Israely. Nararotin'ny sasany ilay zava-doza nitranga tao Israela ny amin'ny atezeran'ny dada Iava tamin'ny Israelianina, nisy nanararoatra ary dia novaina amin'izay izany anarana zany. Ka tonga eto ny zanaky ny tompon'ilay anarana, zanak'ilay Iava, ilay misy miteny hoe nga misy Andriamanitra miteraka izany. Ka izay ilay tenin'ilay Andriamanitra Abrahama rehefa nandefa an'ilay mpamina ny farany izy ka ny mahatonga ilay olona misy tsy mino an'izany mantsy kefa diso hatrany amin'ny voalohany nareo, ny hainao ilay Andriamanitra tsy izy nareo dia lasa Andriamanitra tsy izy nampianatra nareo zavatra tsy marina, dia tsy nenonareo intsony ilay teny Andriamanitra Abrahama tary amin'ny bokin'ny Israelianina. Za zany mamerina foana hoe aleontsika miverina any amin'ny bokin'ny Israelianina foana amin'izay, satria any Israelianina io Andriamanitra io fa tsy any hafa firenena. Andriamanitra ny Israely raha hoe i Abrahama dia Israelianina ny tena mahay an'izay, dia zareo i Mose, satria Andriamanitra Mose izy. Dia i Mose manana ny boky ny atao hoe Sefer Torah efa nampianariko antsika koa. Ao anatin'ny Sefer Torah ny bokin'ny Mose, izay tsy azonao lavina mihitsy. Ary io Sefer Torah io tena ao anatin'ny teny jiosy io. Ny anarana hoe Sefer tena teny jiosy mihitsy izany. Olo resantsika izay rehefa miditra amin'ny hoe mpamina ny Israelianina tsy maintsy orana dia voavoaka eto aminao koa hoe teny jiosy mihitsy ingeo ao anatin'ny lalàna jiosy nge izany teny hoe Sefer Torah zany, anarana jiosy, anarana bokin'ny jiosy zany. Eo misy mihitsy izany teny izany, fa tsy hoe izany mamoromorona azy eto, fa tena anarana fiantsoana amin'ny bokin'ny jiosy ny hoe Sefer zany. Ary ny mpanoratra dia Sofer na zareo Soferima zany. Avelantsika aminy izy iny fa tsy aloha dia mijery hoe ny fahotanao dia efa manomboka miantso Andriamanitra tsy izy ianao. Rehefa tsy hahavanana tsonao dia efa Andriamanitra tsy izy iny dikan'izay. Izay ny fahamarinana. Ary mampanotanao sahady izay. Ary porofon'izany ianao manambady be dia be. Raha olona iray manambady roa sy telo sy efatra na mijangajanga, efa fahotana daholo zany. Ny fanompon'Andriamanitra tsy mitovy amin'ny Iavany ianarany dia efa fahotana zany. Satria voaporofo mihitsy tao amin'ny larana voalohany fa tena ianaran'io Andriamanitra io dia Iava, ary tezitra izy raha vao novaina io anarana io. Tezitra mihitsy izy ary nisaraka tamin'ny Israelianina. Ary io fisarahana io mihitsy no nahararotin'ny sasany amin'izay reto olona tsy matahotra an'Andriamanitra eto. Izay iny mahatonga miteny amin'ireo olombelona amin'izao génération izao hoe raha nisy nao tsy mety ny tany aloha tany, aza manareo manaraka ny tsy mety miaraka aminazy. Raha misy nanao tsy mety ny tany aloha tany dia aza rahanao. Aoka ianao tsy hipetraka ao amin'ny plasiny hoe rehefa fantatra fa tsy mety dia mbola rahana ihany. Aza manao an'izany tsony. Fa andro ny fahalalana zao aleontsika mihitsy ny fahalalana dia ny marina. Izay nahatonga ny Elia nampianatra hoe iza ilay Andriamanitra Abrahama. Ka raha vao novainao izay Iava zay novainao hoe Allah na Jehova na Yahvé, efa tsy mety. Na izy mety ho antsoina ihany fa reo moa zany tena azo izany hoe bebe mpiantso reo zany. Fa be dia be ny miantso ankoatran'io dia hatrany dia efa mazava ny teny dada Iava hoe tena tena anareo mihitsy tena tezitra aminareo mihitsy moa zany izay teniny. Dia nake jevatsika fa ianareo samy mandeha amin'izay araka ny diky ny fo ratsy ny rovokoa ka tsy mihaino anareo ka dia oroako hiala amin'ity tany tianareo ho any amin'ny tany izay tsy fantatra nareo na ny razanareo, ary any ho anomponareo andriamanikafa andro aman'alina ary tsy hamindra fo aminareo aho. Tena dada Iava mihitsy no teny amonompo andriamanikafa amin'izay ny afaranareo dia io amin'izay forona amin'izay ny andriamanikafa be dia be. Tsioko namoron'andriamanikafa amin'izay ny olona hoe anompo andriamanikafa na ny Israeliana raha tratrana izy koa. Dia jerentsika ny Israeliana fa ny Israeliana nge zao mino an'izany Jehovah Jesosy zany inondro zareo ane zany. Efa dia Andriamanitra ny Grika be zao dia inondro Israeliana. Samy mananao foana daholo zany olombelona rehetra rehetra eto ambony tany amin'izao tsika miteny zao. Izay ny antony nandefasan'ny dada Maria Iava naniraka ny Elia hoe andana avy reny ny olona itoditra satria ho avy ny loza.
aorinany Elia dia loza mahatsiravina amin'ity taninareo ity. Ary efa mandeha zany loza zafatsy hoe ho avy miara mandeha amin'izao Elia mitory aminao zao. Mandeha zany loza mamelanareo zany ary ho tratra amin'izay nareo. Dia aza mitady solution fa manatona ny Elia fa aty amin'ny Elia ny lakile. Marina zay aty amiko aty ny lakile rehefa te vojery ianao dia manatona ny Elia. Mazava be zany. Dia ndao ary afaka toy antsika koa indro avy ny andro Iavà izay tsy hanaovana intsony hoe raha velona koa Iavà izay nitondra ny zanak'Israely niakatra avy tany Egypta. Fa izao kosa raha velona koa Iavà onisy teo izay nitondra ny zanak'Israely niakatra avy tany amin'ny tany avaratra sy avy tany amin'ny tany rehetra izay nandroany azy. Tena nivadika ny tantara zany. Izay nitondra ny zanak'Israely niakatra avy tany amin'ny tany avaratra indray sy avy tany amin'ny tany rehetra fa ampidiko ho any amin'ny tany izay nomeko ny razany. Izany hoe horohana ny zanak'Israely ny dikan'izay ary ho voaroaka ao amin'ny taniny izy ary lasany amin'ny avaratra any amin'ny rehetrarehetra manerana azy tontolo izao. Dia io tokoa ny zanak'Israely tena voaroaka tanteraka mihitsy ny tsy misy afaka mamaly an'izany izao tontolo izao fa tena voaroaka ny zanak'Israely. Inona moa izy ireo le naverina tamin'ny taona 1822. Tamin'ny taona 1822 izy zanak'Israely vao naverina tamin'ny taniny. Araka ny ten'Andriamanitra hoe raha verina koa Iavà ka hamerina ny zanak'Israely hiala avy any farany avaratra sy hiala any amin'ny tany rehetrarehetra. Izany hoe fampodinan'ny Israeliana hiverina amin'ny taniny zany no fahavianany eto indray. Izany hoe tena nyroahany dada Iavà ny zanak'Israely ary tena ho avy nefa ny fotoana miarinana anazy. Efa niverina azy ireo tamin'ny taona 1822. Saingy mbola misy jiosy be dia be any ipetan-dranomasina any fa tsy ao Israely. Reny ilay nisan'ny tadiavin'ny Elia mizotsika miteny izao hoe iverena ianareo fa nanao ny tsy mety any ianareo e. Izany mahatonga anareo voaroaka io. Dia mbola tsy tonga saina ihany ve ianareo? Ry Israely ihany ry hafa firenena mba tonga saina daholo. Dia toisantsika ihany ilay teny fa za moa dia tsy maintsy manaratra antsika foana. Izao fa ho ampidiko any amin'ny tany izay nomeko ny razana izy. Indro izao aniraka mpanovo maro Iavà izay hamovo azy. Ary rehefa afaka izany dia aniraka mpihaza maro izay hihaza azy any an-tendrombohitra sy ny havoana rehetra ary eny antsefatsefaky ny aram-bato. Mpamovo moa zany ity zany hoe zany mpamovo zany ngamany hoe mpanenjika ve dikasa tsy dia tsotra ilay teny gasy mpamovo zany. Zay. Zany hoe enjehako mihitsy nareo izy dada Iavà tsy amelako mihitsy ireo raha tsy potika. Fa ny masoko dia mijery ny aleny rehetra ka tsy miafina mitavako mihitsy zany. Ary tsy takona amin'ny masoko ny elony. Alohan'izany nefa dia ho valiko avy sasaka ny elony sy ny fahotany noho ny nandotoan'ny taniko dia ny namenoan'ny lovako tamin'ireo fatin'ny sampony sy ny fahavetavetany ireo. Tezitra mihitsy ny dada Iavà lazay ny fahafatin'ny sampony mihitsy. Atezerana nge zany. Zany hoe samposampo fatin'ny samponareo toy ny entinareo aty. Ohatr' izany nanompo Andriamanitra tsy izy ny zanak'Israely. Ratsy be ny zany. Za tena mampitodika ny saina rehetrarehetra ndao tsika hitodika. Fitiavana anareo zao. Andriamanin-kafa daholo ny antsoinao rehefa tsy Iavà ny antsoinao. Andriamanin-kafa io ary mendrika no potehana koa ianao. Dia izay no mahatonga ny hoe ho arantsika amin'izay hoe nanomboka teo satria niroahany dada Iavà ny zanak'Israely tsy nisy nahay ny antso anazy tsony. Izay ny hafarany noho ny amin'ity andriamanin-kafa natsono zareo ity. Tena tsisy nahay ny antso anazy tsony. Indray tsy rehefa antsika amin'izay ny ten'Andriamanitra hoe tsy misy mahafantatra azy tsony ny olona dia ny zanak'Israely. Foana hatrany amin'ny famonjena ho an'ny zanak'Israely. Isaia toko fahaenina. Vakitsika indray ny Isaia toko fahaenina manao koa andininy fahasivy. Ika vakitsika. Hoy izy mandehanaka anazao amin'ity firenena ity hoe mandrenesa mandrakariva ihany ianareo ka nefa aza mahalala. Mijereva mandrakariva ihany koa ianareo nefa aza mahafantatra. Ataovy adala ny fon'ity firenena ity
ary ataovy lali-dalovana ny sofiny, ary ataovy mikipy ny masony. Fa andao ahita ny masony dia andre ny sofiny, dia alala ny fony, dia hibebaka izy ka ho sitrana. Eto izany ny tenin'Andriamanitra dia efa nametraka mihitsiny ataovy adala ny fon'ireo olona reo. Rehefa avy ny menimenina izany dada Iava hoe ho aripako nareo fa tena nanompo samponareo, niantso Andriamanitra tsy izy nareo, nanao ny adalana faratamponareo, dia namoa izany raha tsy efa manao no foana dolo koa nareo. Rehefa tsy ahiavanina tsonao dia efa manompo sampy ianao ny dikan'izay. Rofon'izany efa ny alamy katolika romanina sy ny protestanta ilay anarana hoe Yahvé sy Jehova. Fa misy mbola tsy nanalany azy. Aty izy manana boky hafa mihitsy, fa eo ilay fantena mipetraka hoe raha tsoinao ny Andriamanitra Abrahama, mahina tsy ahiavanina etsonao. Fantena mipetraka aminareo izay miantso Andriamanitra koatra ny ahiava io. Satria ny rahantsika nijery mihitsy ny originalina ilay anarana tao amin'ny bokin'ny Jiosy, ny raisitsika mihitsy hoe raha ny bokin'ny Jiosy dia tany amin'ny taona moins 2000 sy ny moins 1500 tany ny bokin'ny Abrahama sy Mose. Fa raha ataontsika hoe raintsika eto ny boky hafa, raha ny bokin'ny Sinamo, taty amin'ny taona plus 600 ty, izy ary ny tokony ho arahantsika. Dia ny tena mila mipetraka amin'ny maso tsy miangatra sy tena be fitiavantsika tena hoe raha tena nompo ny Andriamanitra Abrahama maro ianao, izy ny tokony ho arahana. Ny teny tany aloha tany ve izay teny Abrahama mivantana sy teny Mose mivantana ty, izy mianakareo no nahita anazy voalohany iny, sa le tenin'olona taty oriana taty izay taty amin'ny taona plus 600 ty no tsara tsy miangatra tsika, na ny teny tao amin'ny katolika romanina sy ny protestanta, fa saingy zareo efa nanalany azy. Fantahina mipetraka mihitsy izay. Fa izay hoe tonga Elia hamonjy sy hanavitra, mbola tsy ndiko mafy aminao mihitsy izany teny izany hoe hamonjy sy hanavitra izany Elia izany, solo tenan'ilay Andriamanitra Abrahama, Yahvé, ny raha namonjy ny olombelona, ampafantatra ny olombelona hoe ty ny adalana nataonao. Mbola anao adalana ihany ve ianao dia ho fay ohatran'ny Israely ihany? Fa tena ny faiziny io Yahvé io tsy ny Israely ihany. Ianao ve mitady famaizana ohatran'ny nahazo anazy? Fa ny tena napetrako aminareo rehetra izay mandray azy manerana an'izao tontolo izao. Elia mametraka fantena aminareo olombelona eto ambonin'ny tany, dia eto amin'ity planeta terre nareo ity, ianareo olombelona, mbola sahanareo ve nanimbazimbana io Andriamanitra Abrahama? Fa fanazimbazimba anazy ny fanovana ny anarany. Raha Yahvé ny entso ny Abrahama anazy, azo ovaina tsony izy efa manimbazimba ianao roa vovanao zany. Ary raha Yahvé ny entso ny Mose anazy, mbola manimbazimba koa anao raha ovainao zany, satria mpaminany lehibe anankiroa ngereo niaraka tamin'ny Yahvé. Ka ahoana moa anao ny anazimbazimba ny anarany io, ovainao zavatra hafa ny izy, dia amoronanao zavatra hafa mihitsy ny izy. Tsy matahotra ve ianao? Aza miantso any Andriamanitra Abrahama aloha rehefa zavatra hafa ny entsonao fa tsy mety tena tsy mety ary milaza aminao fa tena tsy mety fa ifandonanina amin'izay ianao dia ianareo. Fa Andriamanitra Abrahama zany tsy azo sangina mihitsy izany. Andriamanitra zany ary tena izy zany. Ka mamerina ny sainareo olombelona mihitsy ny hitodika any amin'ny tena hoe mba jerevo amin'izay ny manina. Fa ny zanak'Israely izay niaraka taminy rehefa nandika ny teny sy naniotra anazy ary niantso Andriamanitra hatrany dia tena nataony fay mihitsy. Hitantsika tsara fa tena voaroka anie zareo ary tena fay anie zareo lasa niparitaka manderan-tany ange zareo ary tena fay izy. Hitantsika tsara zao nanaova ny Hitler anazy tamin'ny taona ady lehibe nisy tany aloha tany ireo, tamin'ny ady lehibe faharoa nga mitsaikina voalohany na faharoa noho ny Hitler anazy tamin'ny ady lehibe faharoa. Zava-doza mihitsy anie. Anjarantsika ny mieritreritra amin'izany sary rehetrarehetra zany hoe tsy mamela masana io Andriamanitra Abrahama io rehefa tena tezitra, ary tena tezitra izy zao satria ahoana moa ny anarany kosa raha natsoina hoe Yahvé tany aloha tany. Ary zareo ary rehefa mira dia manao hoe Alleluia, dia zany ihany anarany Yahvé ny dikan'izay. Ahoana moa lasa miova izy tokoa hoe lasa hoe Allah, lasa hoe Jehova, lasa hoe Yahvé. Ahoana moa natao an'izany kosa izy? Tena tsy mety kosa anie zany. Ary profony zany tsy misy afaka hafahotana ny olona.
nefa ny eo Andriamanitra io tsy tia fahotana mihitsy io. Io ny vakitsika eto amin'ny Isaia 5:20 andiny voalohany sy ny faharoa hoe hitana ny avady tsy feo fa mavonjy ary ny sofiny tsy ladalovina fahamarita. Fa ny elikoreo ny hevitra mamosaraka ataon'Andriamanitrareo ary ny fahotanareo no mampiafina ny tavany aminareo dia tsy mihaino anareo izy. Izany hoe io Andriamanitra Abrahama io zany dia miantso anao mihitsy hoe tsy hainao mpanota zany izy. Raha vao novainao io anareo dia efa mpanota ianao, ary izay no nandringana any Israely any. Raha vao novainao io anareo dia efa nanota ianao. Satria ny tenyny mpaminany Israelianina hoe ny voninahitro tsy meko ny hafa mihitsy, ka tsy ekeny io Andriamanitra io mihitsy, zany hoe anarana ho voavaina izany. Raha vakitsika ny boky ny 10 Jiosy, raha niresaka tamin'ny Israelianina izy tamin'izay fotoana izay ka nanome ny fanekena voalohany izay nifanaovany tamin'ny zanak'Israely dia izao ny voalaza ny lana hoe aza manana andriamanikafa fa izao rery ihany. Izay ny voalaza ao anatin'ny 10 Andriamanitra io nomena ny zanak'Israely. Izany hoe tsy ekeny mihitsy zany isy Andriamanitra hitobily anazy any na hovainao ny momba anazy. Rehefa iaiavanao anarany dia iaiava hatramin'ny farany. Ao vakitsika amin'ny bokin'ny Exodosy 20:1 sy ny faharoa ary ny fahatelo. Dia nilaza zao teny rehetra zao Andriamanitra ka nanao hoe ty le tenin'ny Mose ty a. Ary raha vao mino any Abrahama ianao dia mino any Mose, satria Mose sy Abrahama mitovy. Andriamanitra ray naniraka anazy mianaka. Ary raha vao mino any Mose ianao dia mino any Abrahama, dia mino an'ity tenin'ny Yahva ty, le Andriamanitra Abrahama sy Andriamanitra Mose. Fa izao ny tenen'ny tato. Dia nilaza an'izao teny izao izy ao amin'ny bokin'ny Sefer Torah Jiosy, araka ny Exodosy 20 hoe Shemot chapitre 20. Shemot moa zany dikany Exodosy amin'ny teny Hébreu. Izao ny hava-Andriamanitrareo izay nitondra anao nivoaka avy tany amin'ny tany Egypta tamin'ny trano nandevozana. Eo aloha zany dia efa nametraka ny définition io Andriamanitra Abrahama io, fa io Andriamanitra io dia nitondra ny zanak'Israely nivoaka avy any Egypta tao amin'ny trano nanandevozana anazy. Apetraka aminareo rehetra izay miantso ny Andriamanitra anareo any nareo hoe nareo ve ilay andevy tany Egypta sa ny Israely any? Manontany tena daholo amin'izay rehetrarehetra, na malagasy io, na anglisy io, na frantsay io, na afrikana io, na arabo io, na sinoa io, na japonais, na amerikana, hoe ianareo ve ny voalaza tamin'ity teny ity sa hafa? Dia voalaza ny tenin'Andriamanitra fa ilay Andriamanitra dia tao amin'ny Israelianina mihitsy no niasa araka ny tenin'Andriamanitra Abrahama tamin'ny Mose hoe izao no hiava-Andriamanitra ao izay nitondra anao nivoaka avy tany amin'ny tany Egypta tamin'ny trano nandevozana. Raha ity teny ity zany dia mazava fa izay andevo no miaraka aminy ka andevo tany Egypta. Ka ianareo ve mba andevo tany Egypta? Ianareo rehetrarehetrareo ve mba nisy andevo tany Egypta? Fa izaho manokana aloha dia milaza fa tsisy andevo tany afa-tsy Israely rery ihany ny andevo tao Egypta. Araka ny voalaza ny tenin'ny Andriamanitra ny Abrahama ary ny soratany dadabe Mose. Fa i dadabe Mose izay tena mpaminany n'Andriamanitra dia niteny fa io Andriamanitra io dia nitondra ny zanak'Israely niala avy any Egypta tao amin'ny trano nandevozana. Raha amin'ny andininy amin'ny andininy 7:20 mantsy ny Exodosy 19 andiny voalohany. Tamin'ny volana fahatelo taorian'ny ialany zanak'Israely tany amin'ny tany Egypta dia tamin'ny andro zany no natongavany tany amin'ny efitra Sinay. Ao amin'ny efitra Sinay zany zareo amin'io, zareo Israelianina zany. Dia tao amin'io efitra Sinay no nanomezany dada Yavan'ny didy folo an'zareo any Israelianina. Dia reto Israelianina reto zany, satria ilay nivakiako tao amin'ny andininy ao amin'ny toko 7:20 teo. Reto Israelianina reto zany lay andevo tao Egypta dia ireo ilay nentina nivoaka. Io izy ny dada Yahva hoe izaho no Yahva Andriamanitra ao, ilay nitondra anao avy any amin'ny tany Egypta nivoaka avy ao amin'io trano nandevozana io. Mazava zany fa ny mahafantatra an'io Andriamanitra io dia ny Israelianina. Noho izany tsy maintsy ny boky ny Israelianina ny jerevantsika ny momba azy. Fa tsy azy hoe ary amin'ny boky tsy fantatra ary. Ka misy teny hoe izy io mba mahafantatra an'io Andriamanitra io, fa nisy ny teny tamina, ny resaka tamina, nisy ny seho tamina.
aza miditra amin'izany fa ny teny mariny Abrahama kosany dia misy mazava hoe izao ilay Andriamanitra Abrahama ilay nitoronao voaka avy tany amin'ny tany Egipta, nietsona zany Andriamanitra Abrahama zany Yahva nietsona taminy ao amin'ny bokin'ny Jiosy. Dia zay no tonga amin'ny teny hoe io anaran'ny Yahva io dia misy an'izao teny izao ao amin'ny 7 aza manana andriamanitra hafa fa izao Yahva ihany. Zarery zany no Andriamanitra ao, Yahva no anarako, dia aza asiana andriamanitra hafa intsony akoatrana mazava be zay. Eto zany dia miteny amintsika mihitsy hoe aza miantso andriamanitra hafa intsony ianao fa ny anarako efa hainao Yahva no anarako, ka aza miantso hafa intsony ianao. Nanina nefa nareo ny antso hafa? Dia misy mantaiza moa le antsonareo? Dia samy mandinika aza efa nanome santionina ny teo. Misy hoe miantso hoe ala, tsy izay ny anaran'ny Andriamanitra araka ny voalazan'ny soratra masina any Jiosy. Misy miantso hoe Jehova, tsy izay ny anaran'ny Andriamanitra io araka ny voalazan'ny soratra masina any Jiosy, bokin'ny Abrahama sy bokin'ny Mose sy aferitoran'ny Jiosy. Misy miantso hoe Jehova, tsy izay ny anarany io. Misy miantso hoe Yahve, tsy izay ny anarany io. Fa ny anaran'ny etsony ny Abrahama azy sy ny etsony Mose anazy dia mazava be hoe Yahva. Zay. Mahafantatra azy tsara mihitsy zany Abrahama zany. Mahafantatra azy tsara mihitsy. Andriamanitra Abrahama izy, Andriamanitra Mose izy. Fa i Mose moa tena nizingizina mihitsy ny amin'ny fahalalana azy. Tena fantany tsara mihitsy. Satria raha miteny hoe Andriamanitra Abrahama dia mahafantatra azy Abrahama. Andriamanitra Mose dia mahafantatra azy Mose. Iza ny anarany? Yahva no anarany. Dia ahoana nefa nanao nanova? Fanontaniana apetraka anao, nanina anao nanova? Iza no teny taminao vao io? Iza no teny taminao hoe hovainao io? Fanontaniana apetraka aminao rehetrarehetra mihitsy izay. Fa tsy moramora mio Andriamanitra Abrahama izao zahatra nataonao zao. Satria efa niteny izy hoe aza manana andriamanitra hafa fa izarery ihany. Ary namafisina izany tamin'ny bokin'ny mpaminany araka ny tenin'ny mpaminany, ary bokin'ny Isaya afaka itsika miaraka indray bokin'ny Isaya. Dia manasa anao foana miantso anao anaraka an'ilay teny Isaya 48:11. 48:11 izao ny voalaza. No ny tenako, eny no ny tenako ihany no avaoko an'izany, indrisy lotoina ny anarako fa ny voninahitro kosa tsy omeko ny hafa. Tena lotoina mihitsy ny anaran'ny dada Yahva, lasa novainareo. Raha Yahva ny tokony hiantsona azy, mandinihy teny ianareo nanina ny novainareo anarana io. Fa efa navy aiza? Iza nanomenareo an'io? Valy teny menanao ny adverseran'io Andriamanitra Abrahama io nanomenareo an'io. Ilay natonga ny dada Yahva tezitra foana hatramin'izay. Ary vokatry ny atezerana ny dada Yahva amin'izay teo amin'izay nareo ny nanararoatra. Rehefa tezy dada Yahva dia nisitaka tamin'ny zanak'Esy, tsy nety niaraka tamin'ny intsony teo amin'izay nareo ny olombelona tena nampalahelo mihitsy ilay zahatra niseho. Nalain'izareo amin'izay dia namorona anaran'Andriamanitra amin'izay izy. Teo daholo ny nivoahan'ny anarana be dia be natsoinareo olombelona. Oka daholo ny karazan'Andriamanitra be dia be. Indrisy ny mampalahelo. Izany hoe nararotin'ny sasany ilay fisitany Yahva malala tamin'ny zanak'Israely, Yahva ilay Andriamanitra Abrahama, ilay Andriamanitra Mose. Rehefa niala tamin'ny zanak'Israely izy fa tezitra dia nararotina amin'izay ilay fialana. Satria tsy nahafantatra azy intsony ny zanak'Israely, dia nararotina koa ilay tsy fahalalana, dia novaina amin'izay ilay hoe Allah, Jehova, Yahve sy ny maro samihafa izay tsy voatanisa. Misy mamorona be dia be any. Fa reo moa no tena malaza reo dia izay natonga ny hoe tia ny santionany ity. Fefa be dia be izany ankehitriny. Mampalahelo. Mendrika ny potehany izao tontolo izao. Ary tena rary ny raha ho potehana amin'izay nareo. Rary. Izany hoe fiza moa zany mianatra amin'ny teniteny takan'ity. Ity natao hoe zandry ny Yahosoa, ilay iraka ny Yahva, ilay misolo tena n'ilay Andriamanitra Abrahama, Yahva no anarany. Ilay nambaninareo sy nataonareo tsinitsininy, ity izy ity.
tsy matinareo zany anarana zany. Olombelona ihany nareo ka mipetratra. Fa ny tompony aina no miresaka aminareo ary ny tompony fanahy. Tsy moramora zao nataonareo zao. Naninona nataonareo an'izao ny Andriamanitra maro? Manoro-hevitra ely aho hoe rehefa tsy teo rigana, raha tsy teo aripaka, verena miayavahnareo. Fa tsy misy manam-pahefana amin'ity tany ity fa tsy ayavarery ihany. Izy ny Andriamanitra Abrahama, Andriamanitra Mose. Manolo anao hitodika anao riverina mba tonga zay. Isy toko fa teny moa zany 4:20 no vaketsika. Isy 64 hoe nanomboka tsy misy ny antsona rany dada iavantsony ny olona satria tsy afaka miantsona rantsony satria tsisy famonjeny intsona ny zanak'Israely. Tsy misy afaka miantso ny anarany. Isaia 64:6 tsy misy miantso ny anaranao na mifohy fikitra aminao fa efa nanafina ny tavanao taminay ianao ka nandevona anay noho ny amelokay. Tsy afaka miantso tsony ny anarany dada Iavah ny olombelona dia ny Israely ihany. Tsy misy miantso ny anaranao tsony na mba hifohy maraina ka hifikitra aminao. Ina ny antony? Nafeny dada Iavah ny tavany ka tsisy afaka miantso azy, tsisy afaka miresaka aminy. Zay ny zava-misy zay. Nampalelo ilay tantara. Tena nampalelo mihitsy. Ndretsika jery tenin'Andriamanitra fa vokatry ny atezerany dada Iavah aza dia mbola nitoy ihany ny teny hoe tsy nahafantatra azy tsony hatrany amin'ny zanak'Israely. Ndreo vakitsika ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny bokin'ny Jeremia 4:22. Jeremia 4:22. Dia miara-mijery zay. Jeremia 4:22. Inge vakitsika ny teny. Jeremia 4:22. Fa adala ny oloko, zao tsy mba fantany, tsy fantany tsony dada Iavah. Zaza tsy misy saina izy, tena tsy misy saina intsony. Very zany ny fahalalana ny dada Iavah, sady tsy manam-pahalalana. Raha ny anao ratsy dia endry izy, fa raha ny anao soa kosa tsy fantany tsony. Mazava zany ny teny eto fa tena tsy mahafantatra ny dada Iavah tsony ny zanak'Israely. Teo ilay nararotina amin'izay. Ary ny zava-doza aza, raha sendra misy miantso ny anarany dada Iavah dia ny tenenina hoe aza miantso an'izany tsony fa so maty eto ny hafarany. Maty mihitsy ny hafarany. Raha vaketsika ny bokin'ny Amosa 4:9 angamba nisy enao vaketsika izay. Amosa 4:9 vaketsika kely amin'ny arany Aosoa. Amosa izay misy an'izany Amosa zany. 4:9 dia manomboka amin'ny 7. Hoe teto no nahatonga ny olona nanararoatra nanovany eo amin'izay dia ny olona tsy matahotra ny Andriamanitra Abrahama mihitsy. Amosa 4:7 ka hatrany amin'ny 10. Ary raha misy folona sisa ho an-trano iray dia samy ho faty ireo. Io zany le ozina hoe ho ataoko maty mihitsy nareo androany. Hoe enjehako mihitsy ireo sy dada Iavah, vonoko nareo. Ary ny havan'izay matina izay mandevona azy dia ambetany faty ka dia tondra azy hiala ao an-trano. Hoe avoaka zany dia faty zany satria maty ireo. Dia hiteny amin'izay ao anaty trano hoe mbola misy ihany va ato aminao, zany hoe mbola misy olona maty ihany eo. Dia hoy izy hoe tapitra, dia ho valiana hoe manginona re fa tsy tokony ho tonoina ny anaran'ny Iavah. Hoe aza tonoina ny anaran'ny Iavah fa raha vao tonoina io dia maty eo indray tsika. Zany hoe tena tsy misy fahefana hiantso ny anarana tsony fa tena lasa danger de mort no miantso anazy. Raha ho an'ny zanak'Israely, nanomboka teo ny Israeliana ilay tsy nahafantatra azy tsony ary tsy nahalalana azy tsony. Ary tamin'izany fotoan'izany tokoa dada Iavah no nanao ny lehilahy aminazy hoe ny oloko hafantatra ny anarako dia izay hitenenako hoe ity aho.
satria ny israelianina efa tsy afaka fantatra intsony a noho ny amiatezerany dada Iava dia nipiteny mihitsy ny fahalalana azy ka vita ny dada Iava hatrany amin'ny naniraka Nebokadnezara hanapotika ny tempoly izay misy azy. Vita ny hatrany amin'ny fanapitenana ny tempoly a noho ny amiatezera. Ka rehefa tsy teo potika ohatra nanjony israelianina petratsara ianao, aza miseho anao mahery ianao no miseho matanjaka ianao fa tsy matanjaka zany ianao, olona ihany ianao fa tadidio ary lehibe ilay mibaiko ny sainao fa ny foroniny ianao Iavany namorona anao, ilay dada malalako dadany Elia zany, ilay naniraka ny Eliako dada izy ve Andriamanitra izy ve tsy atao dadako aminy, dady fanajanana azy zany ary marina zany. Zay ny zavatra misy zay. Ka inona ny sary mipetraka zany amin'izao tsika miteny zao? Fa raha ny sary mipetraka dia hoe rehefa tsy afaka niantsony io Andriamanitra intsony ny zanak'Esera ary tena tafasaraka tamin'ny dada Iava araka ny teny hoe indro ny tanany Iava tsy fifa mavonjy ary ny sofiny tsy ladalovana fa mary fa ny elokareo no hevitra mampisaraka anareo ny Andriamanitra nareo ary ny fahotanareo no mampiafina ny tavany aminareo ka tsy miaino izy. Izay teny izay dia porofo mitohaka amin'ny tendantsika fa tsy mety miaino ny mpanota io Andriamanitra io. Zany hoe raha vao novainao io anarana io dia efa mpanota ianao ary tsisy Andriamanitra miainanao zany io. Tsy miainanao zany io Andriamanitra Abrahama io, reraka ao fotsiny hoe niantsoantso tabataba anao zo fihetsiketsena maketsy makary fa tsy miainanao zany io Andriamanitra Abrahama io zany. Lany andro io fotsiny ianao. Fa raha Andriamanitra tsy izy dia miaino anao. Fa nazavaiko hoe ary io ngery natezitra ny dada Iava io no natezitra anazy. Ny fiantsoan'Andriamanitra tsy izy natonga ny atezerany. Dia zao nefa samy antro Andriamanitra tsy izy daholo nareo nefa manomy Andriamanitra Abrahama. Aza manontona ilay Andriamanitra Abrahama na Andriamanitra Mose rehefa tsy hiteny hoe Iava ilay anarana fa tsy izy daholo ny ankoatran'izay. Tsy izy. Kategorika mihitsy ny Elia miteny fa tsy izy. Ary rehefa tsy izy dia tsy izy. Ianao no mila mieritreritra sy mandinika amin'izay manaraka amin'ny marina fa tsy ianao no mbola iziriziry amin'ny zavatra tsy mety ataonao. Samety tonga sainy. Fanavotana fanahy fa tompony fanahy io Iava io e. Ary izy nilaza fa ny fanahy izay manota dia ho faty. Rehefa teo faty zany ny fanahinao mipetraha ihany amin'io anarana tsy izy io ianao. Ezekiela 7:20-24 hoe ny fanahy izay manota, zany ny fanahy izay mbola miantso Andriamanitra tsy izy dia ho faty. Ary rehefa natoroka anao ny antony tonga ny anarana nipotra, rehefa nanomboka tezitra io dada Iava io dia niova ilay izy. Indao aloha jevantsika ilay hoe ny fanahy izay manota no ho faty dia ny anankiray ilay hoe ny rano mihitsy Nebokadnezara nandoro ny tempoliny. Mampatsivika anazy teknisiana na somary adiniky kely zany izay sary izay. Dao tsy aloha jery an'ilay hoe Ezekiela 18:4 zany no vakitsika voalohany. Ezekiela 18:4 indro ahy ny fanahy rehetra, toy ny fanahy ray dia toy zany koa ny fanahiny zanany, samy ahy daholo ireny. Ny fanahy izay manota no ho faty. Zany hoe raha misy fanahy manota zany dia ho faty io fanahy io. Ka fahotana ny natezitra n'Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely, ny fahotan'ireo zanak'Israely nanompo Andriamanitra tsy izy, niantso Andriamanitra hafa. Tany dia fatezerana, potika, fampitehana. Rehefa tsy teo potika ianao fa andro farany zao, velamy Andriamanitra tsy izy. Iverenina amin'ilay Andriamanitra Abrahama antsoina anarana hoe Iava. Iverenina amin'ny Andriamanitra ny Mose ilay antsoina amin'ny anarana hoe Iava. Fa ray ihany ny Andriamanitra izy mianakary. Tena fitiavana izany teneniko izany. Fitiavana ny te-hamonjy anao satria maninona? Efa mandeha any ny loza hamelanareo olombelona. Efa misy eo ambony lohanareo, efa misy eo ambanin'ny taninareo, efa misy eo akaiky ny tongotronareo. Efa mandeha ny daholo ny loza. Dia teny amin'ny rivotra efa misy. Feno loza amin'ity taninareo ity amin'izao ritenenako izao. Ny fikapoana eny aminao eny sisa ny andrasanao. Rehefa tsy hitodika ianao dia hamely ireo. Dia mbola misy ny fotoana maizany fiainana. Fa fitiavana izany ataon'ny Elia zany. Tena fitiavana izany.
mbola misitona anao foana hoe mba miverena fa ampy zay nanome profo za nomeko mihitsy le ty daholo ny fotony le izy tatony na voanareo olo jerevantsika daholo zany rehetrarehetra zany hoe menono ny tenin'ny mpaminany Israely any zao hoe jerevantsika io tena ny mpiteny dada Iava amizay hatrany amin'le tempolony rovakitsika ny bokyny Jeremia film izy 52 amin'izy Jeremia 52:11 angambany izy hoe mpiteny dada Iava mihitsy ny tempolo tao Jerosalema hoe Jeremia 52 amin'izy indray ty zao teo amin'ny andininy oe avaketsika manomboka amin'ny andininy fafiry 52:7 ka hatrany amin'ny Jefia France 7 8 9 10 11 angambany izy 10 ovakitsika andiditsika eo ny afaran'izy zay ary nisy voabanga ny tanàna dia nandositra alina ary ny miaramila rehetra ka niala tao an-tanàna tamin'ny lalana mankany amin'ny vavahady tany elanelan'ny mandaroa izay eo anilan'ny sany mpanjaka fa ny Kaldianina no manodidina ny tanàna ka nandeha tamin'ny lalana mankeny amin'ny tany ay ary ny miaramila ny Kaldianina nenjika ny mpanjaka ka natratra ny Zedekia teny amin'ny tany ay ary Jeriko dia niparika nandao azy ny miaramila ny rehetra ary voasambotra ny mpanjaka ka nentina niakatra ho an'ny Babilôna ho any amin'ny mpanjakan'ny Babilôna tao Ribla any amin'ny tany Amata ka dia notsaraina tao izy ary ny mpanjakan'ny Babilôna namono ny zanakalany Zedekia teo masondrainy ary ny mpanapaka anjodrina koa dia nivonoany tao Ribla ary nompitsiry ny mason'ny Zedekia dia nafatotry ny mpanjaka tamin'ny gadra varany izy sy ny maro samihafa io zany hoe nivonoany zareo aiza moa le hoe amin'ny 720 roambinifolo nytoizatsika ary tamin'ny andro 10 tamin'ny volana 15 tamin'ny taona 720 nanjakany Nebokadnezara mpanjakan'ny Babilôna dia tonga tany Jerosalema Nebosaradana lehibe ny mpiambina mpanompon'ny mpanjakan'ny Babilôna 720 ka nandoro ny tranony Iava sy ny tranony mpanjaka mba amin'ny trano rehetra tany Jerosalema dia ny trano lehibe rehetra dia nodorany tamin'ny Iava avokoa zay satria dada Iava mihitsy naniraka anazy hoe nanadory rehefa tehitra zany hoe dada Iava io dia tonga amin'izany sary zany ary miomana ny dikan'izay io ny profo fa nitapahany mihitsy ny fifandraisana tamin'ny zanak'Israely naseny doriny Nebokadnezara mpanjaka mihitsy izy zay le rikatra amin'ny Jeremia 5:20 noinge vijerevantsika izy ty zay Jeremia 5:20 hoendro Nebokadnezara mpanompo manomboka amin'ndininy 9 koa izao no lazay ny Iava tompony maro noho ny tsy henonareo ny teniko ry Israelianina satria Israeliana io resany io dia indro ampanalaiko ny firenena rehetra any avaratra sy Nebokadnezara mpanjakan'ny Babilôna mpanompoko azay ny fampanompony mihitsy nefa zata sady olona mpanompo sampy io ny tena biby be mihitsy hoy Iava ary hoentiko amely an'ity tany ity izy sy ny mponeto mba amin'reto firenena manodidina rehetrareto ka arigako tokoa ireo ka ataoko figagana sy zavatra mampisitrisitra sady horava mandrakizay ary dia atsahatra eo ny feo mifaly sy ny feo miravoravo sy ny maro samihafa zany eo zany hoe nasainy dada Iava nobataina avy any mihitsy Nebokadnezara hoe asio io dia poteo reo Israelianina reo dia poteny Israelianina tokoa ary reo poteonareo Babilônianina io Israeliana io dia tonga tokoa izy moa i Nebokadnezara mpanjaka dia nanapotika ny tanànan'ny Israelianina dia nidorany rehetra any amin'ny tranony Iava mihitsy nidorany navelany dada Iava nidorana amin'izay hoe dory io fa tsy araka amin'ireo intsony zay zany rehefa tehitsy io dada Iava io ianao ve tsy tonga saina amin'izany hoe ianao efa fantatra na fa Iava ary ianao efa mpanota mpanao ratsy ny ato amin'ny Elia tsy misy olona manao ratsy intsony miaraka amin'ny Elia zany fa olona parfait ary efa manarivony zany olona parfait zany zay miaraka amin'ny Elia
amanarivony ary efa be deaibe nefa maniry to tonga amin'izany. Zany ny tsokoana hoe ianao hoe mbola te ady amin'ny Andriamanitra Abrahama ihany, mbola te hiantsy ady aminy nefa voapolofo aminao fa tsy izy anie io antsonao io. Andriamanitra tsy izy anie io antsonao io. Mbola tsy tonga saina ihany ve ianao? Anjaranao mieritreritra fais ton choix. Na ianao hiady amin'ny Andriamanitra Abrahama io dia tsy izy ihany no ataonao ary. Na ianao tonga saina dia hiverina, dia verena miaraka amin'ny Elia. Andao hiaraka amin'ny Elia amin'izay ianao. Elia ilay niandrasan'ny Israely. Fa zany Elia zany mpanala olona amin'ny fahotana, mitondra olona ho tsy mpanota intsony ary mitondra olona ho lasa parfait tahaka ny Elia parfait. Atsony ianao hitotika hoe fiainany amin'ny dada Maria Yava, Andriamanitra Abrahama, Andriamanitra Mose. Reo zany le teny nomeko anao reo hoe tanteraka ny teny fa rehefa tezy dada Yava tena ny poteny ny fiarahana aminy. Ary teo nararotina amin'izay satria efa tsy misy tsony ny tempolo dia tsy afaka miantso an'ilay anarana tsony. Lozika be zany. Ko tao amin'ny tempolo ny antsoina an'io anarana io dia lozika ny tsy fahalalana anazy. Lozika ny tsy fahalalana anazy. Dia novain'ny olona amin'izay ilay izy satria io tantara io tany amin'ny taona moins 500 tany ho any io tantarany nahatongavan'ny Nebokadnezara io. Tao moins 590 teo dia nanomboka ny déportation ny zanak'Israely, zany hoe natao sesitany, esclave. Dia nitoy nandeha tao amin'ny zareo Medianina, Persianina, niditra ilay koa ireny, niditra ny Grika, niditra ny Romanina, ary taty aorindrinan'ny Romanina niditra ny Arabo. Ary teo na tonga ny famoronana an'ilay anarana ihany koa satria hoe rava ilay anarana dia namorona koa ny Arabo. Namorona ny anarana hoe Ala izy. Tahaka ny katolika Romanina namorona hoe Yahvé, tahaka ny protestanta namorona hoe Jehova, samy ara namorona. Ary miforona dao naran'Andriamanitra be dia be rehetra izay efa tsy haintsika intsony nisy ny amin'ity tany ity. Samy nanao daholo ny rehetrarehetra. Izay natonga nanana profeta ity ilay marina, miverena amin'ny marina daholo. Miverena ao amin'ilay marina daholo fa ampy izay tsy marina nataonareo izay. Ary lazaiko anareo fa tena fitiavana zao. Fitiavana ny hamonjy olona, hanavitra olona, hamerina anareo any amin'ilay tena nahary tongotra aman-tananareo fa ny mpanota izay voalaza fa mpanota iny dia tena ho faty ho any amin'ny elongena, ho any amin'ny l'enfer, l'étang du feu, ho any amin'ny afo mirehitra mandrakizay. Fa mbola io Andriamanitra Abrahama io no teny izay hoe ho alefako any ny mpanota. Izy mihitsy no teny izay tamin'ny alalan'ilay mpamina ny farany hoe Yahoshua no anarany. Jerevantsika io histoirany mpamina ny farany io. Ary aza miteny ary izy moa ianao io ho fantatreo ihany ny tantarako, fa rao fotsiny ny teniko fa mamonjy ianao zao tiako atongavana izao. Soa ho anao zao, izy ny tsy maniry ho afaka amin'ny fahotana. Fa jereo izay niaraka taminao raha afaka anao tamin'ny fahotana, ho ve tsy mbola mangalatsy ihany ianao? Ho ve tsy mbola miteny ratsy ihany ianao miaraka amin'izay tomponao hatramin'izay? Ho ve tsy mbola mijangajanga ihany ianao? Jangajanga ianao io manambady be dia be io, jangajanga ianao. C'est de l'adultère. Fijangajangana zany. Raha nanamboatra ny olombelona Andriamanitra dia lasa vavy no nanamboarana anazy. Ary ny tantaran'ny Abrahama dia milaza mihitsy fa hiady masaiva ny razamben'ny olombelona. Vady izy ireo. Ray ny vadin'ny Adama dia Eva, ary ray ny vadin'ny Eva dia Adama. Ko mahina tsy miverina amin'io nareo. Raha tena Andriamanitra Abrahama no Andriamanitra nareo, lasa vavy no namorony anazy dia lehilahy ray manambady vehivavy ray. Ary izay no original zay. Fa niditra ny fonareo no mahatonga anareo manambady be dia be io. Olona maditra zany. Mpijangajanga zany. Mpangalatra mpijangajanga, ny mpanao ratsy mpijangajanga. Rehefa novaina ilay anarana dia efa mpanota zany. Ary ny mpanota ho vonon'Andriamanitra i Abrahama. Io Andriamanitra Abrahama io mihitsy ny hamono anao. Tena miteny anareo mihitsy ny efa fitiavana ho azo. Tsy misangy io Andriamanitra Abrahama io. Izy no Andriamanitra. Verina amin'ny daholo izay rehetra miantso anazy. Yahvé no anarany. Ary tsy manota intsony izay miantso an'io Andriamanitra io tahaka ny Elia. Tsy izay rehetra efa niaraka tamin'ny Elia. Satria izay miaraka amin'ny Elia, izay na ny anarany hoe Elia.
Iayava ny mpaniraka azy. Dikany El dia Andriamanitra, solo tena ny Andriamanitra Ia mandendeny atao hoe Elia. Raha zavy hoe za manavitra ny rehetrarehetra io. Izao tontolo izao nge zao avotako zao engane mba isan'ilay klasiny teo vovonjy ianao. Engane konista ao anatin'ilay klasiny teo afika ianao. Fa ity ny famonjenanao zao teniko zao. Maiza ianao mitodika. Zao anaraka ny Elia. Anaraka ny dada Maria Iava. Satria Elia nitondra anao ahy. Ho afika ianao rehefa manaiky an'izao famonjena zao. Jereo ny rehefa miaraka amin'ny Elia. Fa manarivony anie. Njaranao mba miditra koa. Vavonjeko koa ny fananao. Fa ny fanampanota. Ny atao hoe mpanota. Dia ny olona nanovana eo anaran'Andriamanitra io dia efa mpanota ianao. Fa mpanota ianao zay. Ny mpijangajanga, mpanota ianao zay. Manambady be dia be, mpanota ianao zay. Mpiteny ratsy, mpanota ianao zay. Mpisoloky, mpanota ianao zay. Mpamono olona ianao, mpanota ianao zay. Mamosavy olona ianao, manota ianao zay. Manao izay hanimba olona ianao, mpanota ianao zay. Andriamanitra mampanota io miaraka amin'io fa mba tonga saina. Fa ny Andriamanitra Abrahama kosa ny tsy tia fahotana. Ary mahakala amin'ny mpanota mihitsy izy vao vakitsika teo. Izay ny fiafarany teliko mazava tsara aminao. Porofoko aminao fa fitiavana izany. Ny Andriamanitra Abrahama zany tsy fisangy zany. Aza misangy an'izany ianao sy ianao sahirana. Olombelona ianao ka mipetra tsara. Fa tsy fisangy zany Andriamanitra Abrahama zany. Izy tena be fitiavana fa tsy azo rarotina. Ny fampianarana antsika manaraka indray hoe ahoana mihitsy ny tenin'ny Mose indray mikasika ny amin'ny mpaminany. Mpaminany iza ny tokony ho arahana sy hoenona teny. Izay no jerevantsika indray amin'ny manaraka izay. Fa eto antsika dia mahita mihitsy hoe efa tsy mety intsony izy. Tena efa diso be ny Andriamanitra anao. Porofon'izany ianao mpanota io. Porofon'izany ianao tsy mety tanteraka io. Fa ny olona izay miaraka amin'io Andriamanitra io, izay no tonga nazo namonjy ianao, mo tonga tanteraka ianao. Fa io Andriamanitra io mihitsy tsy tia olona maloto, tsy tia olona mpanota. Vao nivakitsika teo izy, hoaringana ianao rehefa mpanota ianao dia hoaringana ianao. Ary rehefa tsy mbola ringana ianao amin'izao dia voatsipy ianao rehefa maty any amin'ny farimy rehetra avy, any amin'ny feu éternel, mamono ianao tsakijana. Izany ny toerana famonoana amin'ny fanahy. Izay no misy anga zany, ka izay ny tenin'ny mpaminany farany. Tenin'ny mpaminany farany taona izany meko anao zany. Yahoshua ilay mpaminany farany. Mpaminany Israelianina. Araka ny tenin'ny dada Iava hoe mpaminany Israelianina no henonao ary ho arahanao. Izay ny amarantsika anazy. Deutéronomia 18:15. Deutéronomia 18:15. Mpaminany Israelianina no henonao anatin'ny Sefer Torah Jiosy zany. Vakitsika sady amarantsika anazy. Izay no jerevantsika indray manaraka hoe raha ny lalàna zany dia tsy maintsy atao amin'ny Israeliana eto ihany ny azo rana ny teny. Zareo Israeliana ihany tsy maintsy henona teny fa ny ankoatra izay dia tsy mahazo. Deutéronomia 18:15. Eo avarantsika ara ny teny. Voninahitra dada Iava sy Joshua. Mpaminany avy eo aminao dia avy amin'ny rahalanao tahaka ahy. Izany hoe mitovy aminao izy Mose, ka izaho taranaka Israelianina. Israelianina ohatra anaty dikan'izay. Hitarika an'izareo izy ireo any anefitra amin'io fotoana io. Dia izao. No hatsangany avy Andriamanitra ho anao. Ary izy no henonareo. Izay. Io mpaminany Israeliana io ihany zany no azo henona zany. Fa raha vao tsy Israelianina dia tsy azo henona. Refeso indray ny mpaminany miresaka aminareo. Iza ny mpaminany miresaka aminareo? Dia samy mandrefy ny azy tsika. Ianà zao dia tena mpaminany Israelianina mihitsy ny no arahako hatramin'ny farany. Araka ny tenin'io Andriamanitra Abrahama io. Izay no hoe tenin'ny Andriamanitra Abrahama Iaiava. Ary Andriamanitra Mose Iaiava. Mpaminany Israelianina. Izay no jerevantsika sy ny toin'izay satria famonjena mandrapa tonga antsika any amin'ilay mpaminany farany izay atao hoe Yahoshua no anarany. Fa izany ny tena mpamonjy zany, mpanavitra zany. Iraka farany meny dada Iava mba amin'ny fanavotana ny olona.
dia miraso tsiketra zay nandresy nanaraka ho tahiny eo soany tsiketra rehetra ho tahiny dada iava satria tao amin'izany eo soa zany nazona ny famonjena zay le ho azavaintsika mihitsy zay ho ampafantarina antsika tena nisy mihitsy ny lamina asa-pamonjena ary ho jerevantsika hoe nakaiza ty teniny dada iava ty raha monjiny olo izy aiza ny teny misy anazy efa mazava fa tao Israela satria Andriamanitra Abrahama izy dia lasa Andriamanitra Mose no zany ary amin'ny taranak'iray Abrahama nakany amin'ny Mose no misy anazy satria ireo no nafantatra ny anarana ary ny Andriamanitra Mose rehefa mino amin'ny Mose nareo dia tsy maintsy mino ny Andriamanitra Mose ka ny Andriamanitra Mose dia ao anaty Sefer Torah ary ny Sefer Torah dia miteny hoe iaiavaza ny Andriamanitra zany fa ny tena mipetraka hoe inona zany ny tokony atao rehefa resy lahatra dia rao foana ny fampianarana fa atoranao dony atonao fa zao ny teniko aminao manarah ny Elia atrady andao iaraka amiko hoe za hamonjy ny fanahiko hoe za tsy hamonjy tsy hanary ny fanahiko fa hamonjy andao zay hamonjy ny fanahiny miaraka amin'ny Elia daoly am'izay manerana an'izao tontolo zao onjeo ny fanahinao fa ny fanahy zay manova anarana dia ho faty ozy dada iava araka ny teny ny mpaminany Ezekely mpaminany Israelianina zany ary ny mpanota rehetra tsy mihaino anareo zany ozy dada iava ary izy tsy azonareo terena fa tsy mihaino izy tsy misy an'izany hoe mivavaka dia mifona dia mivavaka dia mifona dia manao ny ataony dia mifona dia manao ny ataony tsisy Andriamanitra ny teny an'izany fa ny mpanota dia ho alefako any amin'ny farihy amin'ny atrafo ny teneny fandringanana fatezerana mirehitra zany ny miandry ny mpanota ohatra anareo io dia nareo mpanota rehetrarehetra amin'ity planeta terre ity mpanota daholo nareo olombelona rehetrarehetra tsy misy afaka na nyray aza onjeo ny fanahinareo nao naraka ny Elia efa afaka itsika dada malala iava aho nambarako ny teninao ary tamin'ny fitiavana sy ny hery bevy any aminao ny nanam-porofona zay mbola ianao ihany koa ny manam-porofo satria teninao avokoa zao fa tena fitiavana ny teninao nampisinao miariary amin'izay fa tenenao le Andriamanitra Abrahama nasinao miariary hatrany amin'ny anaranao ary nasinao miariary natao hitapoko hitam-pirenena fa tsy mahay manota zay miaraka aminao zao Elia ny ranao zao mihitsy ny vavolombelona sy izay rehetra efa nataonao hita maso manaraka dada iava malalo sambatra zay tafaraka aminao fa tena voasohatra ny amin'ny lanitry ny lanitra ny anarany tena avitra izy ary ho tonga soany amin'ny lanitry ny lanitra vonjeo zay mandre an'izao teny zao avoto dada iavao fa lo hivavaka zay trano tady anao vonjeo ny tsirairay avy fa tena fitiavana ianao tonga ny andro tsy maintsy ampahafantarana ny olona marina mba hiverenanao any aminao satria mandeha ny fandringanana efa mandeha ny mpandringana dada iavao vonjeo zay mbola azo vonjena avoto zay mbola azo avotana atao maimiaino zay mbola afaka mandre voninahitry no mandrakizay so raha betsaka dada mala iavao minarany ahosoa amen dia mirary esotsiketra samy tena osoa ho amin'ny fito iza fampianarana manaraka ary ny hatsarany dada mala iaiava angy ho aminareo tsiray avy ho amin'ny manaraka indrea vedonatao